Ile namono ny sahala kely teo Ampefiloha ambody rano zao dia efa tratra. Sarotra fotsiny moa ny amoaka azy fa tsika malagasy tia manao fisaram-bahoaka. Dia ny amoaka an'izay manahirana ary raha iaino ny zavatra tiany atao moa nareo dia sorona le izy na ny amoaka an'izany vahoaka malagasy dia efa mahiriko mieritreritra azy zazakely 7 taona vao afaka seky hoe no vonona no resaky sorona no ny fitiavan-karena. Iny aloha zany ny efa tratra. Ny ankety rehetra efa maro le varira tany Antoliary moa efa niresaka iny ny fampanaovana omaly efa misy olona tratra fa nalefa tia tsy afahany any amin'ny roapolo eo ngamba misany nanao an'ireny varira ireny. Fa ny eto Antananarivo dia namono ny sahala kely aloha ny efa tratra. Dia ny ankoatran'izay mbola maro ny ankety nandeha amintsika miteny zao ary za mihiny fa tsy ho ela dia mety hisy vokatra ary mety misy sampozitsika ngamba hoe izy manao ny zavatra zay ngamba nafidieny. Ny deuil national moa zany raha pitso dia sy mba manararaotra atsika mba mivavaka ao amin'ny firenena. Mivavaka ao amin'ny firenena. Raha pitso zao ny FFKM anao karazana fivavahana eo amin'ny parc Analakely. Fivavahana iraisam-pinoana dia amin'ny maha-fivavahana azy satria ny firenena mandalo fotoana hafahafa zao amin'ny zavatra misy io dia za zao dia amaly miantso. Na iza finoana, na iza fiangonana manao fivavahana ao amin'ny firenena dia mamaly antso za eo amin'ny fitondram-panjakana. Za zao dia anatrika dia araraotiko eto androany fa hiakanjo ny akanjo mampiandry azy raha pitso ary manao antso avy amin'ireo rahalahy mpiandry anabaviko mpiandry rehetra na fiangonana inona na fiangonana inona mba hanamafa handrakotra fotsy amin'ny parvis Analakely satria ny fotsy dia lokony fahazavana fa tsy lokony aiza. Zay ngamba. Mananao foibeny etsy tsara lalàna zany dia nanao tatitra ihany koa izy mikasika ny vokatra azo nameny atotanisa zany mazava loatra mikasika an'izany rehetrarehetra izany dia milaza raha nitatitra teo amin'ny nameny zareo zany fa 200 teo ny tranga fanjavonana voarakitra manerana ny Madagasikara. Zay zany no navoaka n'ilay centre opérationnel anti-enlèvement zay manana ny fobe-pibekoana etsy tsara lana 200 teo zany ny tranga fanjavonana. Maninona ny 200? Le 200 zany zay no nahazahoana tatitra zany hoe tonga napahafantatra ny finy teo anivon'ny mpitandron'ny filaminana ny fianakaviany zay nisin'izay tranga izay. Ny raha nitatitra tarehimarika zay navoaka ny zareo tao zany dia 570 175 efa hita ary tafody niverina eo anivon'ny fianakaviana. Ny 720 dia mbola karohina amintsika miteny zao hatry ny maly aloha zany. Ny 9 no voamarina tamin'ireo 200 reo fa namono ny ainy. Dia ireo moa zany misy sokady samihafa ny amin'ny hoe ao no natao sorona no ny finonom-poana, ao ny vokatry ny olana ara-piarahamonina dia resaka fifandrafiana zany na valifaty, ao no herisetra halatra arahin-doza mihitsy zany ohatra n'ilay nitranga tany Amositra ihany koa zay sady eloka be vava zany. Ireo zany amin'ny ankapobeny fa nanao fanamariana ihany koa teo anivon'ny centre opérationnel anti-enlèvement ity fa misy tranga zany zay mandositra tsetrapo fotsiny zao le olona dia ny 12 tamin'ireo tranga ireo zany niseho tamin'ity volana ity zay le karazana fugue moa izy ny teny vahiny zany. Dia zay aloha zany zavatra misy ihany koa reo ataontsika hoe amin'ireo le mbola misy 720 mbola karohina fantatra ireo misy fianakaviana aloha zany tsy ao amin'ilay fampandrenesana tsy fahitana no mety anao amin'ny fampilazana fa ndraindray koa ny sasany rehefa hita ny olona karohina dia tsy mamerina manao filazana amin'ny mpitandron'ny filaminana izy ny hoe hita na tsy hita fa naisana zany reo aloha zany ny atotanisa iverina fa zava-dehibe aloha nafantarana zay satria araka nambara teo fa hoany misy vokatra sa tsy isy vokatra satria ny tsy fitenenana ny tsy fansin'ny tatitra dia nampitombo ny aya maro samihafa ary vao maina mevahana mihitsy ary
ary mety porofon'izany le hoe be deabe nindrongatra tamin'ity volana jolay ity fa ny zavatra anankiray ngambany niverina fa hoe fampirisihana ary fanentanana ny fiaraha-miasa azahoana vokatra hatrany mba hahafahana mifehy an'ity raharaha ity satria manamaloka ihany ao anatin'ireo le processus samihafa izay heverina izorana makany amin'le hoe fikanondom-pirenena fandaminana tany sy fanjakana isian'ny fitoniana eto ho antsoantso samihafa fa mety ho ampy kokoa mba hiverena an'le fifampitokisana manoloana an'ireo resabe mandeha na terim-bavy io na nita amin'ireo tambazotra tserasera samihafa mba mety tsara kokoa angamba fa zava-dehibe ny tatitra ny fanazavana na rahana totanisa fa mety nampitonitony kokoa ny olona raha mba naseho ihany aloha hoe ireo le navandosa na ho tapenany mamasony na tsy ho tapenany mba mety izay ampilamina ny sain'ny olona kokoa satria araka ny nambara teo hoe ny tatitra ihany na ambavy io na tsoratra fa ny fahitana maso hoe ireto no navandosa mety mba mampitonitony kokoa ny olona satria mantsy dia mety ahita ndray koa reo ataontsika hoe détracteur ny fitondrana amin'izao fotoana izao mety hanitatra an'ilay izy hoe zavatra afaka alefa mba tsy ilazana hoe afaka foronina ny atotanisy sy ny sisa na dia tompona ndraiky zao ary no miteny na dia manam-pahefana zao ary no milaza dia mety mbola hita irika ihany ny sasany hoe foronina io na ohatran'izany fa mety ho zava-dehibe raha ohatra ka mba naseho ihany amin'le hoe satria mbola misy hoe présomption d'innocence mbola hiatrika fitsarany ireo dia mba napotra fa mba tapenana ny masony ohatra dia mba mitonitony kokoa bebe kokoa nono mihoatra noho ny fahafantarana sy ny fahenoana ary ny fahitana ny atotanisa sy ny fanazavanany amin'izay faharoa mihoatra n'le tranga miseho indrindra fa reo fahafatesana zaza tsy manatsiny to le tranga tany amrosotra dia tena mipetraka ny fanontaniana mbola misy asiny amin'ny malagasy ve ny aina ny malagasy dia mibetsaka no milaza fa mino an'ilay nahary na Andriamanitra ary mahalala sy mino fa izy ihany ny tompon'ny aina kanefa dia tena mahavita tena raha ny zavatra hita tamin'ny vidéo na sary izay nizarain'ny namana mpampalala vaovao avy any ambositra dia tena mahavako fo hoe tena mbola olombelona ve no mahavita an'izany zaza andeha hianatra zaza tsy ampitoana tsy manatsiny nefa dia tamin'ny fomba feno abibiana namonoana azy tsy ho lazaina amin'ny atsipiriny fa raha ny fahitana azy fotsiny misaraka ny amin'ny vatany ny lohany ireo ratsambatany misaraka amin'ny vatany toerana lavaka kely na nisitriana azy amin'izay mbola any anaty lava-piringa tena mialatsiny raha mbola misy mandray ataontsika hoe ody ambavafo amin'izao fotoana izao no miresaka an'izany fa ny tena lehilahy ray aman-dreny fa nalazaina aminao ry terisy antsa fa tsy natory mihitsy aho bongo ny masoko zao tena raha teo moa lehibe tany amin'izany faritra zany amorony mani ary nianatra tamin'izany tany nandrato fahaizana isan'ny toerana namolavola sy ny beazako zany faritra zany indrindra fa tao amin'ny distrika tao hoe Ambositra nisy ity trango ity fa tena malahelo mafy mihitsy ny tena mahita n'le tranga ka dia izay le zavatra resahana hoe mety mba tena tany Ambositra moa zany naseho ny sariny hoe reto aloha le voaroroy amin'io tranga io fa raha le tao anatin'reto le atsika hoe fandrosirana ray tanterana teo tompona ndraiky taty Antananarivo tena mba naniry koa aloha raha naniry hoe mba naseho hoe reto ireo olona voaroroy izay nitazomina ponja amin'izao fotoana izao amin'ity raharaha ty ary raha tena tsika moa efa nanao siny hoe amin'ny fitandrona ny zon'olombelona hoe tsisy tsony ty fanamelohanao faty ty fa za aloha ry antsa za ry teria tsy mampirisika ny hoe tena von'olona fa sao dia tokony averina raha zany
ohatrany tena mametraka ty hevitra be mihitsy hoe sao de mba tokony averiny ohatrany tsy mampanona ny olona tsony ty resaka hoe fanasasiana sao de miadamiadana fotsiny zalahy rehefa any amin'ny fonja any ohatrany hoe zalahy moa ohatra misy vehivavy koa izy sao de mba liokolioksa ho an'ny zalahy koa le any amin'ny fonja fa sao de tokony mafimafy be le izy de aleo aloha tena mba asiana parenthèse kely hoe tena mialatsiny aloha ao anatin'le izy ohatra femy be koa mifory ty ary ndao aloha asiana le iray kely ty ampitonitony alisy fanrevino tsiritra fa mino anao zahay amay maina hitanao amin'ny zanak'olombelona am'izao fotoanza fa hoay railay be fitiavana ka afaka nomeko ty fitomanay ondry mafilo Andriamanitro miloza mety iseo re ambarao anay miafanana be harety maro ahitany sy ny sisa ururotany re namozanay olona nalikisa atsoya telefona atsoya talvi misy kilona sanatry hoe tsunami no manana indray amay maina hitanao amin'ny zanak'olombelona am'izao fotoanza fa hoay aza miandrely anao raha maniatso ataratasina fa zava-marina maina hitanao amin'ny zanak'olombelona am'izao fotoanza Tostisika no ety manafana ny fidenana avy any an-danitra maina hitanao amin'ny zanak'olombelona am'izao fotoanza miarabe fitiavana ka afaka nombe famonjam-piomana eny ary tsy maintsy nisotro rano kely raha femo be mihitsy ny fo anatin'le izy zany fa tena révoltant ozy izy ny vazaha mino a fa rariny hitsiny mety ny fanapahan-kevitra na fagnatahan'ny olo maro ihany ny any hoe mba sivoandro isaonana mba iombom-boana-po amin'ny fianakaviana zay namoiavana namoy ainy zay mbola ao anatin'ny tepitepy fatratra ao anatin'ny hoe ahitana na tsy ahitana ny havany menaky ny ainy amin'ny situation ohatran'izao
ary dia miombana satria malagasy dia misy hoe aoka tsy hanao vaindrala tsy marary ary ny malagasy dia le hoe ray vatsy ray aina. Nisy fanapakevitra ndraisin'ny fitondram-panjakana didim-panjakana ndraisin'ny fiadadiana ny repoblika ho anondro ny andro rapitso zoma ho andro fisaonam-pirenena deuil national zoma io ary ny fepetra moa anatin'izany dia andro tsy iasana mazava loatra dia miborotsaka amin'ny atsasany ny saina ary dia mikatona daholo ny toerana fisotroana ny bara zany ary ny zava-pisotro misy alkôla ihany koa dia voarara amin'izany andro ny rahampitso izany. Tena mino fa ny malagasy dia olona fihavanana. Mety tsy hisy ny anao tatasika be eto. Hoe dia ahoana zany ny fety havanomany, ahoana zany ny manala azy vita baky, ahoana zany ny didipotra ny an-tanany, ahoana zany ny famadihana satria fa misy andro famadihana zao misy an'le bapampako dododo sy ny sisa ny fety aman-danonana dia miato amin'ny andro ny rapitso. Ngamba dia andro ny fiovana zao andro ny ataontsika hoe fahatongavan-tsaina ihany koa. Fotoana tokony anahoana firaisan-kina dia samy mba mandray an'izay mba samy mitondra ny ataontsika hoe misy ny zavatra tsy mety mba handeferany, misy ny zavatra mety hoe azo leferina fa petraka aloha zay dia atsipy zay nasanaty zany fanadinana baccalauréat dia mbola misy ambinambiny tanterahana rapitso. Efa nandefa fanapakevitra ihany koa teo anivon'ny ministèran'ny fampianarana ambony zay mpiano vatana ny fanatodisana ny fanadinana baccalauréat dia misy ny fanadinana baccalauréat zay mbola miatsoroka an'izany, misy le manao ny adina soratra ho an'ilay ino moa le fanatanjahantena atao an-tsoratra dia misy ihany koa ireo ataontsika hoe toerana sasany zay nisy olana tamin'ny andro voalohany ohatran'ny hoe le lozam-pifamoivoizana zay naharatrana ankizy mpiadina ka tsy afaka niatrika ara-potoana le fanadinana tamin'ny andro ny alatsinainy dia manatanteraka an'izany izy rapitso zany hoe le lazahadana fiandro zany no iatrehan'izy ireo ny taranja filozofia moa zany indrindraindrindra tamin'iny andro voalohany iny nisy an'ireny accident le ankizy tsy diso Sahiny, io ihany no tsy ambaratelo raha tia hanana no avy mameratra isika tanora. Mila sa manonofy, mila sa miala amin'ny zone de confort, mila sa manomboka le tetikasa efa mipetrapetraka ao an-tsainao, mila sa mihetsika manatratra ny tanjona ilay irina. Mety ho solafaka, mety ho tonga dia aomby, mety ho kivy koa indraindray fa mila sa aloha. Manoro lalana ny magazine Jejo, andiany faharoa amby roapolo izay mivoha ny lohahevitra hoe jeunesse audacieuse, avenir prometteur. Resahanao ny olana sedrantsika tanora toy ny crise de la vingtaine sy ny sisa ary arahana torohevitra avy amin'ny mantianina ihany koa. Ankoatr'izany nisongadina amin'ity andiany ity ny fifampizarana ataon'ny tanora iray, fifampizarana izay tena fakairizana sy fandresehana antsika amin'ny fanatsarana no avintsika. Eny amin'ny mpivarotra gazety mahazatra anao azy no anjefanao azy amin'ny vidiny 2,000 ariary. Choco, lasa be cacao, matsiro kokoa. Tselatra, 2020 taona, ao an-tsamanitra ny alahady 2 aogositra amin'ny 3 ora latsaka fahefany. Revintsika hatramin'izay 2020 taona niaraka tamin'ny Tselatra. Tapakila dia azo jifaina ao amin'ny ketrika.com sy super musique Analakely. VIP 60 000 ariary, Gold 40 000 ariary, Veza 20 000 ariary, Fanzon 10 000 ariary. Tsy miova ny fiarahantsika 2020 taona. Tselatra, mbola tianao foana. Partenaire média, Top Radio. Foresto Stop Radio manolotra ho anao le plus grand cabaret de Tana, 3e édition. Kanto miampita. Raha ho avy ilay andro iovako fo. Hitondrana ireo hira nafantaranao anjilatra amin'izay ny zoma raiky amin'ny 30 jolay amin'ny 7 ora sasany arivo eny amin'ny CCI Vato. Andrafitra ny seho Njily, Mahery, Joanne ary Elsie. Ho adino koa ny
tapakila dia efa azonao jifaina sahady ao amin'ny www.ketrika.com na eny amin'ny point Foresto akaiky anao. Simple 50 000 ariary, Reza 70 000 ariary, VIP 100 000 ariary. Sponsor officiel Airtel Money, Vito Gaz. Partenaire Vanial, Royal Spirit, VIP Store, Stéphania Beauty, Aymanansu. Média officiel Top Radio, Cool TV FM. Toano amin'izay miroborobo fa tsy rehefa miroborobo vao toanana. Ity ny laharan-tarobia ahafahanao mifandray mifantana amin'ny Top Radio 034 14 102 80 033 14 102 80 032 11 102 80. Omena ora ihany aloha ianao mahery 5 minitra ny amin'ny 7 ora zany hoe amin'ny 7 sasany mahery 5 atao amin'ny efitrano fitenenanay amin'izao fotoana izao mitoy ny fandarana. Manomboka eto ihany koa toy ny mahazatra zany dia miaraka aminao pieno zay amin'ny antso zay anananao 2 minitra eo zany anaovana faneho-kevitra mety isoso-kevitra sy ny sisa ihany koa fotoana zany zao. Manahirana be le zavatra mitrangy andao aloha raisiny ianao are miaraba tompoko. Salama tompoko. Salama e. Salama ny Top Radio. Eny tompoko. Salama ve ny Top Radio. Eny ary salama tsara e miaraba anao fa mahino anao zany. Dia miaraba ny vahoaka malagasy koa manerana Madagasikara manontolo e. Za zany zavatra hitako tsampako amin'le resaka von'olona manerana Madagasikara ty asa raha fantatrareo tsara raha misy naheno fa nisy fotoana teo amin'ny 2 mois teo zay tsy fantako na 4 mois miala tsiny aho fa tsy fantako tadidiko ilainao manjerina mokazy fa hoe nandalo teto Madagasikara ny lehibe amin'ny satanika. Haiko miala tsiny aho fa tsy fantadidiko le radio nibesaka anazy io na iza fa tadiavako zay engany mba alao mba amerina an'izay aloha le zay naheno an'io mba mijoro koa maheno hoe zay koa naheno an'izay. Dia eto ma zany tena mampametraka iza nanome alalana an'izany olona zany handalo teto Madagasikara. Tany amin'ny 1995 ihany naheno an'izany hoe satanika. Fikambanana miafina nefa zany satanika zany. Aty amin'ny taona 2020 tsisy ranga dia samy manitsaka amin'ny Madagasikara zany olona zany. Iza nanome alalana an'izany. Dia amin'izao zany tsika malagasy tena gaga maheno hoe von'olona ka efa lehibe ny demonina rangano nandalo teto dia mila inona zany fanapahatsika vahoaka malagasy ary nahoana ny filoham-piangonana maro eto Madagasikara io sy mba nanao fanambarana hoe inona ny antony ilana zany handalo eto Madagasikara. Eny tompoko maheno anao zay. Eto zany mametra-panontaniana hoe izany reny hery vahoaka malagasy ny zavatra nisy teto fa asa nareo na naheno dia amin'izao rongatra zany asa pamonoan'olona amin'ny fomba feno abibiana zany mahatravo nangenenao le izy ary tena mampivarotana ka dia maka iresika vahoaka malagasy hoe tombavaka izay koa ianareo mpitondra fanjakana avoe inona tena marina mahakasika io ny filohantsika moa hoe ny kolonel Mikaela isorovazetabe fa izy dia olona-piangonana olona tany amin'Andriamanitra izy io tombo eo ka oka tena hoentina amin'izay ary tena hikaroka an'izao vahaolana zao ianao Andriamatovoa fa tena midalo ny vahoaka malagasy fa nivoaka ny trano sotra betsaka tompoko. Eny ary. Tsy fantatra aloha raha hoe zay le izy fa nisy fantatra voamarina hita teto nandalo teto tokoa ny lehibe an'ilay atao hoe amin'ny franc-maçonnerie zany franc-maçon le hoe Grand Orient de France zay aloha dia nandalo teto tany amin'ny volana aprily tany izy iny ry antsa raha ohatra tsara ny fitadidiako nisy nandalo hita
ary nisy ny fionany tamin'ny mpikambana eto Madagasikara io le hoe Grand Orient de France io ka asa zay ve le mety mitovy amin'le zavatra resahan'le olona teo fa resaka Grande Loge ao anatin'le franc-maçonnerie zany franc-maçon zay nisy zany tsy vaovao zany eto Madagasikara ny mpikambana ao anatin'izany